Fampanantsika hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miaraba satria tsy izay te ahita ny androany no mahita ny androany fa izay omen'Andriamanitra tombonandro. Araka ny tenin'ny pasteur teo tena atao feno fifantohana amin'ny Jesosy ao anaty. Aza mijery olona, aza mijery fiainan'olona mpanjiny Jesosy. Amen. Nisy fotoana niakatra tany Jerosalema Josefa sy Maria nitondran'i Jesosy tamin'izy 12 taona. Dia rehefa tonga tany zareo dia andeha hody dia nieritreritra hoe miaraka amin'ny aniny izy zay, dia niavany zareo koa nieritreritra hoe miaraka amin'ny ray aman-dreniny zao Jesosy, zay le mila miresaka. Rehefa tonga tany Nazareta teo vao hita hoe tsy tao Jesosy. Dia zay vao mifampitadiavana, ay Jesosy kay tao amin'ny tempoly. Ary tao amin'ny tempoly izy sady nametraka fanontaniana no namaly fanontaniana. Zazakely 12 taona zany mamaly amin'ny fanontaniana le mpisorona be volombava be reny. Tena unika be io fotoana io. Rehefa miverina izy dia ohatr'izao le teny ao amin'ny Luka 2:1-5 minaran'i Jesosy. 5:7 nanomboako azy. Ary raha nahitan'i Jesosy Josefa sy Maria dia talanjony. Ka hoy ny reniny taminy, anaka, nahoana nanao toy izay taminay ianao? Izato alahelin-drainao sy izao nitady ianao. Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko 5:10, nefa tsy azon'ireo le teny izay nilazainy taminy. Ohatra anao le tonga eto dia misy teny tsy azonao. Tsy voatery to dia azonao daholo. Ary niara-nidina taminy nakany Nazareta ka nano azy. Ary ny reniny, Maria le voalaza eto, ny reniny dia nitahiry zany teny zany rehetra, zany teny rehetra zany tao am-pony. Zay teny tsy azonao tehirizo. Zay fotsiny. Aza takarina. Tsisy teny hoe ary Maria dia niezaka nanakatra an'le teny dia narary be avy eo ny lohany satria tsisy azo an'le izy. Teny kaikinao tsy ianao miezaka manakatra hoe fa tehirizo fotsiny le izy hoe. Nisy teny zay tenenin'ny pasteur Sandra teo mety efa betsaka izy faminaniana voarainao, teny fikasana. Ary Andriamanitra miteny an'ireny tsy mivazivazy izy. Ianao tsy mahatakatra le izy, tsy natao, tsy voatery ho takatra le izy, fa tehirizo fotsiny moa hoe. Teny hoe kaikinao tehirizo fotsiny le izy hoe. Fa rehefa Andriamanitra no teny hoe ara-potoana iny mitranga hoe. Deo tsika hivavaka mba ho marina amintsika rehetra manatrika eto ny voalazan'ny teny hoe aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anatinareo. Be dia be zao mety miteny hoe za pasteur ohatrany tsy hanofo tsony azy satria ny atreto ary tsy mitrangako. Izy ange tsy hoe hanakatra ianao ahoana nitrangan'le izy, tehirizo fotsiny. Satria izay réaction-nao zay dia efa proof fa tsy tahiry an'le izy ianao. Manana fahendrena. Fa Andriamanitra marina sy mahatoky. Ao fontananao dia miresa amin'Andriamanitra. Eto anatrehan'i Jesosy mifonao le anao falifaly be nandray teny iny dia avy eo ohatrany tratran'ny rano mangatsiaka be iny satria tsy mety mitranga mihitsy le izy amin'le fotoananao. Eto anatrehan'i Jesosy mifonao satria le fomba fiatrehanao le izy mihitsy ny mila intsy. Tsy ianao anery an'Andriamanitra atateraka ny teniny fa ianao hitahiry an'le teny fotsiny. Na tsy takatry ny sainao sy tsy azonao aza le izy androany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa natao hitahiry ny teninao zay mba ho marina aminay reto ilay fanambarana na mpanoratanao amin'ny epistily hoe aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anatinareo. Tsarovy ny zanakao rehetra tonga vao maraina, ao ny miatrika ady, ao ny misedra fahasarotana, ao ny miaina fanoherana, misy zavatra be dia be iriny fa tsy mety mitranga, misy zavatra ohatrany tsy mety miova, misy zavatra mifamaofao be dia be, inonay fa misy valiny avokoa zany rehetra zany eto amin'ny fanatrianao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy maza ho toerana vetivety indray ary. Avy reny hoe hitahiry teny aho hoe. Amen. Toy izy miboky ny Abakoka hoe indraindray ozy izy ohatrany maharitra ozy izy le faminaniana na le teny fikasana na le fahitana fa andraso ihany ozy izy. Alleluia. Io teny io hitranga io. Aza
aza faritana amin'ny fotoana, aza faritana amin'ny zavatra mitranga androany a, ary aza faritana amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny hafa. Mpanjiny Jesosy fa mahatoky izy. Amen. Ny fampahirezana ho amin'ny androany a dia zavatra efa hentsika foana. Misy taona Jesosy mampiteny hoe na inona solution na vahaolana eritreretintsika ivelan'ny fiombonana na ivelan'ny communion dia tsy izy. Averiko. Ninona endrika vahaolana na mahafinaritra anao aza ka tsy avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia tsy avy amin'Andriamanitra. Satria ny avy amin'Andriamanitra dia teraka avy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Raha hiteny zany hoe mivavaha ianao dia tsy ampy izay. Satria miombona aloha ianao amin'Andriamanitra vao mivavaka. Raha hiteny hoe sakafo ny tananao dia mamafaza mba hisokatra no avinao dia tsy ampy izay. Fa miombona aloha ianao vao sakafo ny tananao. Raha hiteny hoe manolora tena ho mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny sampana fa vao mitsofoka ho mpanompon'Andriamanitra dia tonga dia mivady alo ny problema ampiainanao dia tsy ampy izay. Satria miombona aloha ianao amin'Andriamanitra vao manompo an'ilay Andriamanitra izay miantso anao. Rehefa miantso antsika ny tompo dia tsy eny mpanodinana antsika ny manatanteraka an'ilay antso fa makeo amin'izay miantso aloha miresaka tsara hoe inona ny anton'ilay antso sy andrahan'ilay mpiantso. Ianao zao rehefa miantso ao an-trano hoe ihanina dia tsy tonga dia lasa ilay ihanina. Manjary lasa tsy fantatra hoe andeha ho aiza izy satria tsy mazava koa hoe inona ilay niantsona azy. Fa raha ny tokony ho izy manantona aloha ilay nantsoina dia manontany hoe fa inona ilay mety ho ilana azy. Zay vao omena daholo hoe makanesa etsy dia mividiana seleri atsasaky ny fefany dia zay fotsiny mission anao. Dia eny an-dalana ianao mahita olona mividy enomby aza mitoditodika fa tsy ino mission anao fa ilay seleri. Misy zavatra tian'Andriamanitra mangina. Ny fanomponan'Andriamanitra tsy quantité tsisa. Tsy hoe navitanao batisa be dia be ny enjona mpanao batisa ary anankiray ihany nankasitran'Andriamanitra ko Jesosy. Nanao batisa olona be dia be izy talohan'i Jesosy ary nanao batisa olona be dia be izy taorianan'i Jesosy. Fa ny tena nandrasan'Andriamanitra dia Jesosy irery ihany. Ny ambon'izany cadeau tsy mikaonty. Andraso mba hazava tsara. Cadeau tsy mikaonty. Satria ilay anankiray izay ihany ny tena nandrasan'Andriamanitra ho ataon'i Jesosy. No ataony Jaona mpanao batisa dia ny anao batisa an'i Jesosy. Miombona tsara amin'i Jesosy mba ho fantatrao izay tena iandrasan'Andriamanitra anao sy izay tena ilan'Andriamanitra anao. Loha hevitra androany dia nampitondra ny lohateny hoe avy amin'ny fiombonana irery ihany. Averiko avy amin'ny fiombonana irery ihany. Raha toka tsy maintsy ho avy amin'ny fiombonana dia inona daholo ary zany ilay zavatra nomanin'Andriamanitra mba hahatonga mba hahita ny rariny ary ataoko an'izay ngamba ny voambolana ampiasaiko. Mazava ny inona nomen'Andriamanitra avy amin'ny fiombonana mba hitako ny rariny ety amin'ity fiainana sarotra ity. Fa misy ilay izy tsy hoe miaina ao anaty tsirariny ianao dia tonga dia mireagira Andriamanitra. Andriamanitra tsy mihetsika satria misy olona ao anaty tsirariny. Zay no mahadiso an'ilay hoe karaha misy Andriamanitra ko maninona ny misy ny tsirariny. Tsy eo amin'ilay tsirariny Andriamanitra ny miasa fa ao anatin'ny fon'ilay olona. Androany zao raha miatrika tsirariny ianao jereo ny tenin'Andriamanitra fa afaky ny ho ampandresen'Andriamanitra ianao. Mahita tsirariny ve ianao manodidina anao any amin'ny firenen-kafa? Amen. Ho dia azonao tiako tenenina. Afaka ampandresy ianao Andriamanitra amin'izay mety ho tsirariny hitanao. Fa tsy avy amin'ny fitakianao rariny no tonga an'Andriamanitra hamoaka an'ilay izy. Fa amin'ny fanekenao iombona aminy aloha. Ao
voalohany ny zavatra azonao rehefa avy miombona amin'Andriamanitra ianao dia toetra. Raha vao miova ny toetranao dia misy zavatra be dia be misokatra eo amin'ny fiainanao. Zay mahatonga an'Andriamanitra tsy mampanantena an'ilay zavatra hisokatra, fa manampy ianao mba ho tafiditra aingana ao amin'ilay fiovan'ilay toetra, mba hisehoan'ilay fiovan'javatra tsara be dia be ao aorianan'ilay fiovan'ilay toetra ao anatinao. Ilay fiovan'toetra nefa dia andrasan'Andriamanitra ho avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Dikan'izay tsy mianatra miova toetra tsika aloha, fa tonga dia miombona amin'Andriamanitra mihitsy aloha tsika. Zay vao mianatra mibanjina azy dia manahaka azy eo am-pijerena azy. Inona no ifandraisan'ny sekoly mpanasitranana andro amin'ny maraina sy ny toetranao miova? Hozy izy ny tenin'Andriamanitra, ny foravoravo. Anisan'ny mamparary ianao zay no kizitina velona be io foana isan'andro. Andao reglena ary zay. Ny antony, ho azontsika terena ilay fanasitranana. Fa raha mivoaka eto ianao miaraka amin'ilay fanasitranana, miverina kizitinjitina dia hiverina ilay izy. Satria misy karaktera nomen'Andriamanitra andraisanao sy tehirizanao ary izaranao izay omen'Andriamanitra anao. Andraisanao, amen. Itehirizanao, amen. Sy izaranao an'ilay izy. Zay no mahatonga an'Andriamanitra tsy mety raha vao manome tsiny olona ianao. Niza mijoro manao tsy mety eo amin'ny fiainanao, avelao aloha izy any amin'izay tsy mety nataony tany, atreo ny hoavinao miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fanamboarana an'izay tsy mety any anatinao. Ny natoran'ny olona dia aingana mitady izay tsy mety ataon'ny hafa. Tonga Andriamanitra mba hahatonga anao iombona amin'ny natoran'Andriamanitra, ahafahanao mijery ny tenanao rehefa tonga ny teny mampafantatra an'izay toerana tokony hisy ny fonao sy ny sainao sy ny fietretanao. Tena akaikinao misy ifandraisany amin'ny toetranao hoe io zavatra mitrango amin'ny fiainao androany io hoe dia raha hovainao io hoe dia io zavatra iova rapitso hoe. Azo tiaka mafy tsara ho an'ny tompo. Mitombona amin'ny fanantenanao rehefa fantatrao fa avy amin'ny fiovanao no afaka hiovan'ny zavatra rehetra rapitso. Mamita tena ianao raha manantena fiovana ho amin'ny rapitso nefa tsy miditra ao amin'ilay fiovana tokony omenao. Jaona toko 5:12. Jaona toko 5:12 naran'i Jesosy. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. 14. Tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Eo amin'ny 14 tena manazava Jesosy fa ny fandehan'io zavatra io izy ohatry ny sampana tsy afaka mitondra sy mamoaka vokatra raha tsy mitambatra miaraka ary miombona sy miray amin'ny voaloboka, dia ohatr'izany mihitsy nareoreo raha vao tsy miombona na miray amiko hoy ny tompo. Tsy possible mihitsy zany mitondra fruit izay voalaza ny Galatina toko 5 fa toetra n'Andriamanitra. Tsy afaka hitondra ny toetra n'Andriamanitra ianao raha tsy miray amin'Andriamanitra. 15. Zany voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Miombona amin'Andriamanitra ianao dia mianatra mamoaka ny toetrany. Hoy Jesosy eo Matthieu 1:12, menara amiko. Ny sekoly napetraka Jesosy dia sekoly na toetra. Iverina tamin'ilay teo hoy ny boky ny Obolana, ny foravoravo mahasalama tsara. Ny firavoravona dia avy amin'ny fifaliana vokatry ny
fanahy. Ianao zany rehefa salama, rehefa zafady, rehefa faly ny fonao dia mitondra fahasalamana ho an'ny vatanao. Ary izay zany mahatonga Paoly apôstôly ny teny hoe mifalia mandrakariva. Le mandrakariva tsy miankina amin'ny zavatra hitanao. Satria raha ny hitanao dia hanao ny fomba rehetra ny devoly mba tsy hampifaly ianao. Fa nampidirin'Andriamanitra ao anatinao ny fanahiny enaranao mifaly, tsy avy amin'ny fahitanao zavatra pozitif, fa avy amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra tsara faratapony. Andro maraina zao mety misy zavatra be dia be tsy mahafapo anao eo amin'ny fiainanao. Tsy hainao rerany hoe miatrika an'izany. Fa zao ahoana ny fomba hiatrehanao an'izay? Ny fanananao an' Jesosy dia hahatonga anao afaka hiombona amin' Jesosy, mba hahatonga anao hianatra hifaly tahaka ny fifalian'Andriamanitra. Ny fifalian'Andriamanitra tsy eo amin'ny nofo miankina amina zavatra mahafinaritra. Mianatra zany tsika tsy mifaly miankina amin'ny zavatra mahafinaritra. Manjary lasa tsy afaka hifaly raha voasendra mandalo zavatra tsy mahafinaritra. Nefa Andriamanitra te ahita ny fifalianao ho mandrakariva ninninona mitranga sy miseho avy amin'ny fiombonanao aminy. Miombona amin'Andriamanitra manana communion. Ohatry ny ahoana moa le communion? Ianao miaraka amin'Andriamanitra. Ianao mahatsiaro an'Andriamanitra. Ny olona manadino an'Andriamanitra zany dia olona tsy manana communion amin'Andriamanitra. Aoka ianao ho akaiky an'Andriamanitra. Fa ny olona tsy manana communion zany dia olona lavitra an'Andriamanitra. Apetrao ho Andriamanitra ny famonjenao. Fa ny olona tsy mametraka an'Andriamanitra ho famonjeny dia olona tsy manana communion. Misy zavatra zao mety karakarainao andro amaraina, irinao mba ho tafavoaka, hitondra mbavaka an'izany tsika. Amen. Ny ao am-pona mihitsy tian'Andriamanitra ho sitrana, satria hozy ianao hoe raha mba mipoaka le afera andro amaraina olona alohany amin'ny folo mividy trano zay raha riva dia mahatsiaro ny asa fanompoana. Toy Andriamanitra, tsy apokako ny afera fa omeko trano nareo raha riva. Zay zao dia misy finoana mihitsika zao. Hoe akany ihany tiako le mahazo an'le anina dia le manisa an'le izy menakavy. Marary ane zany ianao. Azareo amin'izay ve le izy? Marary ianao te hanisa an'le izy nefa Andriamanitra mahita ny tena ao am-ponao hoe ay trano zany ny tena mety ho tsy ampy eo amin'ny fiainanao. Dikan'izay na hipoaka na tsy hipoaka le alohany amin'ny folo, mitsikitsiky manome voninahitra an'Andriamanitra satria fantatrao fa tsy avy amin'izay lalana heverinao zay ny ahafahan'Andriamanitra mamangy anao, fa izy manao izay tiany ara-potoana, mamangy ao amin'ny fotoanany izy. Ianao tsy tiany hifaly amina zavatra antenainao. Raha vao zavatra mantsy no antenainao dia lasa any amin'ilay zavatra ny fonao. Ty laza aminao fa vitan'i Jesosy zany. Vitan'i Jesosy manome anao trano. Tsy hampanantena trano satria marary ianao, fa mba hisikafany ao anatinao, fa tsy zay. Tsy zay le olan'Andriamanitra. Tsy any amin'ilay hanome anao izay mety mba fahabangana tiana ho fenoana. Fa ianao misokatra fa ny tena fahabangana tsy azo ny zavatra ho fenoana dia ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Raha vao tsy eo Andriamanitra tsy feno zany io. Fa raha vao eo Andriamanitra feno io. Na dia ohatry ny misy zavatra hita amin'ny masonao ary ohatry mbola tsy feno. Zay le hoe sitrany ianao. Ataovy resy lahatra ny ao anatinao fa rehefa miova ny toetranao dia misy zavatra be dia be milamina any ambadika any. Zay aloha zany andro maraina, vao miova ny toetrako misy zavatra milamina any ambadika any. Avy ireny vao miova ny toetrako misy zavatra milamina any ambadika any hoe. Avy ireny tsara dia ataovy resy lahatra mihitsy ny ao anatinao satria misy fotoantsika mitrehitra rehefa miova ianina dia milamina anka. Rehefa miova ianina dia milamina ianina, izy no milamina fa tsy ianao. Fa rehefa ianao miova dia ianao no milamina. Ka izy no lamintsika andro amaray ianina sa ianao? Zaka aloha zaka. Marina fa tia ny hafintsika fa momba an'izay fiovana izay kosa aloha ianao. Avy ireny arany rehefa miova ny toetrako dia misy zavatra milamina any ambadika any. Avy ireny farany dia tena akipy mihitsy maso dia aza mijerijery anahy ianao dia aza mijerijery olo-kafa dia tena ataovy amin'ny fonao manontolo mihitsy hoe raha vao miova ny toetrako misy zavatra miova any ambadika any. Amen.
anisany anampy be deabe anao eo amin'ny fiainanao miandro ny fiavian' Jesosy ny fanekenao hiditra ao amin'le fiovan-toetra ifanaraka amin'ny toetra an'Andriamanitra, toetra tsara avy amin'ny communion iombonanao amin'Andriamanitra tsara. Miombona amin'Andriamanitra ianao dia mianatra mamoaka toetra tsara. Raha mpivarotra zay ianao manatrika eto dia hanampy anao be zany lesona izany zao. Tsy hampandeha ny varotra ao zany resaka izany. Tsy hoe izay ny tanjontsika hoe mba hampandeha ny varotra ao. Fa mandeha ho azy ny zavatra rehetra momba ny fiainanao rehefa tsara toetra ianao. Mandeha ho azy. Mahita fity ho azy ianao satria na ny tarehanao ary tonga dia hita hoe tarehan'olona misy fahatsarana ao anatin'ny fony. Izay no mahatonga antsika mibanjina an' Jesosy, mijery an' Jesosy, manahaka an' Jesosy. Na ny problema ao atokantrano ary milamina rehefa tsara toetra ianao. Aka ny problema eto pastera le vadiko izy zao tsy tonga eto zao. Ianao ny problema ka. Dia ianao aloha mivahana. Satria ohatry ny dentiste ihany io. Tsy tonga any amin'ny dentiste ianao ka rehefa osokafana vavanao dia hoe aiza izy problema marary. Ny fa vadiko marary fa tsy za. Dia izy le dentiste hoe vadinao etineto zany fa tsy ianao. Ka matoa ianao neto fanamatsiny eto. Misy antenaina azo ovaina ao anatinao, ahafahan'Andriamanitra mahazo aina manova zavatra eo amin'ny manodidina anao. Mafy pastera le ianao tsy miova mampamafy izy. Ela be pastera, misy zavatra ela be zay tsy vitsoranao mahatonga an'izy ohatry ny ela be, fa tsy Andriamanitra tsy mahela ny teny fikasana. Ary vao eo nisy teny pampahirezana nomen'le pastera nitsangana teo hoe hitrangy io teny io na tsy takatry ny sainao aza. Aza reraka miandrandra n'le teny. Aza hidina ny vision anao satria tsy nahita ianao hatreto. Mety nandray teny ianao hoe omeko trano ianao. Dia aza hidina hoe ho alohako daholo ny hofatrano azo ovaina. Tsy hofatrano fampahitana na dia efa amainina ary zay. Hoe tonga dia vita ny 5 taona. Misy amainina ray sy roa tato anankiray telo. Aleloia. Fa le nitenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany tehiriza izy le niteny hoe trano le omeko. Andriamanitra ne tsy hanao zavatra lojika e. Andriamanitra te hamangy ianao fa mila mety ny fonao. Hoe teo anatrehan'i Jesosy ny fonao, miombona dia mamoa toetra. Lasoane eno tsara ny communion de solution. Fa avy amin'ny communion no mivoaka ny solution. Satria ny communion de solution fa fondation. Rehefa mitady fialofana ianao, tsy le fototra lalina be ny ilainao, izy ary maika amin'ny letika ianao mitady zavatra miakatra. Mazava avy eo ponao amin'ilay zavatra omeny tompo antsika. Aza maika amin'ilay fialofana, miainga amin'ilay fototra atao hoe communion, fa avy ao amin'ny communion anampy ianao Andriamanitra mba ho tsara toetra. Raha vao tsara toetra ianao, raha izy ty teny ity, tsy maintsy ho tsara fefara. Tsy maheno tehaka amin'ny revidrevitra be ho an'Andriamanitra. Misy fotoantsika manantena, za zany mba te ho tsara fefara, androany ny valany, manaova tsara toetra. Zay fotsiny. Fa tsy hoe ratsy toetra miaraka amin'ny teny fikasana hoe ho avy ny fotoana ho tsara fefara, ifanao ratsy toetra be. Mamita tena satria le Andriamanitra ny teny tsara, le teny nomeny tsara, enao ihany tefan'le teny tsara. Amen amin'izay e. Ndao tapahana le hevitra mba hiova daholo le any anaty mihitsiny. Tena milaza aminao marina fa ny tokantrano marary sitrana. Rehefa misy olona manaika hiombona amin'i Jesosy, anana toetra tsara. Ainareo mahatonga ny olona misotro toaka ohatra. Na lehilahy na vehivavy, so to dia mieritreritra lehilahy, misy vehivavy to dia enjana be koa. Ino mahatonga azy misotro toaka? Satria rehefa avy misotro izy dia enona. Ny problema zany tsy enona izy rehefa tsy misotro. Satria misy olona tsy manana an'ilay fo afaka miaino.
manana ny toetra n'Andriamanitra afaka miaino ny rehetra sy manana discernement amantatra ny valiny tokony omenao. Fa hitondra fanasitranana ao amin'ny tokantranonao ny fanekenao hiaino ny vady aman-janako. Avereno hoe miaino. Avereno miaino. Ny olona manetry tena no afaka miaino. Dia zao mahafinaritra raha vao midina ianao miaino dia ho asandratra ianao ho enona. Tsika nefa maika be pasitera eto ambavaka tsy miaino aho vadiko. Enao aloha miaino azy. Miaino azy izy avy eo. Problème pasitera miteny amin'ny zanako tena ampidiriny ato dia avoakany ato ilay izy. Ary ianao rehefa miaino n'Andriamanitra aloha ampidirinao izy dia avoakanao izy ilay teny. Satria ananatra Andriamanitra ny amin'ny fifandraisanao amin'ny asehony, amin'ny fifandraisan'ny zanakao aminao. Dia hovao ny any anatinao, ianao mihitsy manana sofina afaka mba miaino olona, afaka mba micomprendre, afaka mba mangina, afaka mba malahelo, afaka mba maka ny toerany hafa. Zany zao toetra tsara daholo zany. Ny antony raha vao tsy manaiky tsika ho amin'izay toeran'izay dia ho fitahany devoly ao anatina, eno tsara izay zavatra ity, ho fitahany devoly ao anatina fifandrifian-javatra ianao. Le fifandrifian-javatra ohatrany hoe zay mihitsy le izy nefa tsy marina. Rasoare. Rehefa nitoro-teny momba mifandraisana Jesosy dia be dia be mpianatra ny ala. Rehefa niteny indray Jesosy hoe Jodasy ny amadika dia ny ala Jodasy. Dia raha miaino olona diso ianao dia hoe jereo fotry ny hafahafa le ao amin'ny Jesosy fa miala daholo miaraka aminy. Ohatra mifanandrify le izy. Fa tsy fantatrao hoe fa maninona le olona nandre ny révélation momba mifandraisana no ny ala. Verina amin'ilay teny tamin'ny voalohany teo Maria rehefa tsy azon'ilay teny tsy ny ala izy fa ny tehirizan'ilay teny. Miangavy ianao misy fotoana ny révélation men'Andriamanitra antsika tena tsy fantatra mihitsy. Aza miala. Tehirizo mangata amin'Andriamanitra. Zay tsy azonao androany afaka ho azonao afaka fotoana fohy. Fa le fonao mihitsy amboary. Mahatonga Andriamanitra mitondra anao ny midinga an'izany teny zany. Any zany ny tian'Andriamanitra isy ianao. Ohatra misy zavatra mifanandrify. Nareo ve tsy efa tratra an'izany? Ny sainao zany efa maloto. Any zany le départ le izy. Sainao zany efa maloto dia ny zavatra hita amin'ny masonao ohatra manamarina an'le sainao maloto. Avy eo nefa diso tanteraka le sainao. Ndao tsika ho tsara fanahy. Ndao tsika ho tsara toetra. Ohatra manahy ianao ny amin'ny vadinao any am-piasana hoe sao dia mampirafy ianao. Dia avy eo rehefa niantso ianao dia tsy nandeha mihitsy ny telefôniny eo ary. Nefa lobaty le telefônin'olona. Hitanareo ve le izy? Ianao zany afaka misafidy ao anatina tranga anankiray, afaka misaina ratsy. Tena akaikinao azonao atao zany hoe ka. Tsisy manakana anao amin'izany mihitsy hoe. Fa misy vokany izay hoe dia zao afaka tonga dia misaina zavatra tsara koa ianao. Amen. Dia tsisy manakana anao amin'izay koa ary tsisy asakana koa mivokatra tsara ao ambadika izay. Rehefa misy zavatra mitranga mianara tsy tonga dia misaina sy mandray izay mety ho zavatra ratsy. Tadiavo miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra izay mety ho antony tsara tsy hampasorenanao. Tehirizo sy tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Avy eo tsy mandeha le telefônina, ianao malala fa midimy mirava izy, mikôdy tsara ianao tsy maintsy mihazakazaka manenjika tonga aty an-trano midimy sy tsy maintsy tonga eo raha vao midify ny amin'ny dimy sy fefa mampirafy iny. Tsy ampozonao, very ny vola tany am-paosin'ilay vadinao, tsy afaka mandeha bus zany izy, mandeha tongotra. Izy amin'io tsy nampirafy. Izy amin'io misaina anao, malahelo anao, tia be anao. Hitanao amin'izay ve zavatra ataon'ny devoly ve? Zavatra tsy misy no amboleno anatin'ny sain'ny olona, dia ilay olona koa manaiky satria tsy manaiky anana fo tsara. Be dia be ny zavatra mifamaofao zao eto amin'ny firenena. Dia ny olona ratsy saina tafajoboka. Satria ohatra mifanandrify le izy nefa tsy marina. Dana mivavaka. Tsy afaka borako aminao teny sekre fa dana mivavaka. Fa misy zavatra tena diso tanteraka
mihitsy. Teotr'izay natao fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika, fifandraisanao amin'ny vady aman-janako, fifandraisanao amin'ny praitapo, fifandraisanao amin'ny pasteranao. Maiza miaina. Ao ambadika ny fiombonana dia miova ny toetra. Ary rehefa miova ny toetra dia mahazo aina Andriamanitra afaka hanao zavatra tsara be ho amin'ny ampitsonao sy ny hoavinao. Ohatra fotsiny rehefa manaiky ianao ny faly dia misy fahasalamana. Misy fahasalamana mahazo anao hony. Tsy avy amin'ny tambavo any no sotroina. Tsy avy amina karazana voankazo atambatra. Tsy avy amin'ny fahaizanao mikalkula hoe mihoatra ny menaka dia mitombo ny aty tsisy idiran'izay, mifaly fotsiny. Misasatra be ny aretintsika. Si baobaba kely dia aveo sinana dia sinany aoli dia misasatra ozy izy mifaly fotsiny. Aliananina dia rehefa le maraina dia tsy mihinanana mave. Tena akaikinao mifaly fotsiny ozy izy. Zay mahatonga antsika rehefa hisakafo dia hatreo am-pifaliana ny sakafo izay hohaninao. Aza asiana ferina aina, miala amin'ny ferina aina aminaran'i Jesosy. Hoe aninona ity hiditra makaizy ity dia ampitomboinay izay tao mivatako, mifaly fotsiny ianao. Misy mahafantatra ny tokony ataony io zavatra hohaninao io rehefa faly ny fonao. Mba fantatrao misy olona tsy mihinana any. Raha eto ianao dia mahitafy ty aminaran'i Jesosy dia mihinana. Amen. Ny toetra sehoan'ny olona dia mahatamana an'Andriamanitra. Salamo 8:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona tsara no isehonao fa tsara. Ny tena olo-marina no isehonao fa marina. Ny olona tsara no isehonao fa tsara. Izy le miseho Andriamanitra. Miseho amin'izy izy, miseho amin'ny olona tsara. Misy idiran'ny toetranao ny fisehoan'Andriamanitra aminao. Atsaharo le fitsarana tsy marina sy fanomezan-tsiny an'Andriamanitra ary fanendrika andrianan'Andriamanitra ho Andriamanitra manavakavaka. Andriamanitra tsy manavakavaka, fa Andriamanitra mahazo aina anatina fo sy toetra tsara. Koa matoa zany izy mety mbola tsy misetrasetra eo aminao raha tsy toetra zany ianao. Zay zao tonga dia raisina fotsiny, raisina fotsotro zany fa tsy hoe aza mifanaratsy toetra pastera fa ny ianao ary tsy hitanao. Any anahy koa jereko ka. Fa manampy ianao anatin'ilay izy hoe misy dika matoa misy vavolombelona mitranga any, misy fahatsara-toetra zany hitan'Andriamanitra tany dia namaly aloha izy. Ataovy tsara koa ny toetranao. Tsy hoe mba hisy hamaliana Andriamanitra anao. Aza vela ho motive avy amina valiny ny fiovanao. Fa mila miova ane na ianao ary ane mba afapo rehefa miova ianao hoe. Marina zany. Na ianao ary afapo hoe ndry niova lesy ty elahy. Na ianao ary renao mihitsy ny hoe wow, zany natao hoe mandroso. Ny atao hoe mandroso kizitina ianao 2024. Olona feno fahalemem-panahy ianao 2025. Mitsaratsara olona ao misainao ianao tamin'ny 2023, 2025, renao mihitsy ny hoe tsy mijuge an'izan'izy ianao sady tsy misy préjugement n'an'izan'izy. Fa mitahiry fahadiovam-peritreretana na amin'iza na amin'iza. Ny zavatra ataon'ny olona manana ny toetra n'Andriamanitra avy amin'ny communion dia tohanan'Andriamanitra amin'ny fombany. Raha hitena zany hoe ombanao ane ny tompo dia miantony iny raha voaratsy toetra ianao. Asa aloha vetivety. Aza mieritreritra mihitsy ny hoe zay toetrany aloha fa le tsodrano amin'ny farany. Le tsodrano amin'ny farany avy amin'ilay Andriamanitra miandry an'ilay toetra. Dikan'izay efa tapindohanao le tsodrano fa miandry ny toetranao tsara avy anaty fonao vao milatsaka mandrakotra anao. Fa le izy eo tsy miala tena kaikanao. Izy ane tsy miala e. Fa tsy miasa. Ianao zany miaraka amin'ny tsodrano mandeha amin'izay alehanao ny tompo momba. Miantona le izy io. Tompo momba. Zany ny teneniny. Marina ny teneniny. Le izy marina, manaraka anao le izy. Manaraka fahasoavana sy ny famindrapo. Ny andro rehetra iainana toetrotran'i Jehovah andro lahy. Le izy le manaraka e, fa tsy miatra. Satria le toetranao tsy mamoaka an'le ampiasan'le izy. Manaiky emo e. Miombona mba hisy fiovana ahafahan'le teny rehetra nomena hatramin'izay tonga dia mahazo aina hetsika sy hiasa eo amin'ny fiainanao. Ohatrany ahoana, iza le olona omban'Andriamanitra? Ny olona omban'Andriamanitra dia izay olona manaiky hanetry tena hiankina amin'Andriamanitra. Rehefa ny teny zao Gideona, ahoana tanteraka an'izany teny fikasana goavana be zany? Zany any kely indrindra avy amin'ny firenena misy anay.
Zany mahantra indrindra avy eo amin'ny ankonanay. Rehefa raikitra ny fivoriam-pianakaviana, za le jerijerena sy mezana satria za raha mba fa manao cotisation. Ary za le tsy atsona rehefa misy fivoriana. Satria kely sy bitika toy ny tsy afaka anao nininina. Hoy izy Andriamanitra, enao kely sy bitika izay mihitsy mahatonga hifidy anao mba hisongadina amin'ny fahalebiazako satria za tsy miara-miasa amin'ny olona mizesta. Ka raha manatrika eto anao mpizesta tsy hiaraka aminao ny tompo to dia azafato dia manitsy be tsy hiaraka aminao ny tompo na ho atambatra daholo ny pastera tao amin'ity trano ity dia hoe miara amin'ny Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra tsy hiaraka amin'ny fa manino mizesta izy. Mazava ve? Misy zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao, aza hitretina fa avy aminao, averenao any amin'Andriamanitra ny voninahitra. Zaro ny fonao tsy hankafy fahombiazana avy amin'ny fiheveranao fa avy aminao. Nianatra ve ianao, za koa voninahitra ho an'i Jesosy. Fa tsy avy amin'izay izy. Ny ankizy mila mianatra, sao dia mahainao an'izay. Pasteritra mihitsy teo fa tsy avy amin'ny. Mila mianatra raha mbola afaka mianatra. Fa na dia avy mianatra ary ianao, tsy tian'Andriamanitra nankina no avinao avy amin'ilay fianarana vitanao. Averenao amin'Andriamanitra ny voninahitra. Raha vao zay no anazaranao ny fonao dia efa manao pratikana toe-panahy ianao atao hoe fanetretena. Dia sambatra izay manetry tena fa izy no asandratra. Fa tandremo raha vao manandra tena izy mazava angamba an'izay. Aiza daholo ny clén'ilay izy ao anatin'ny fonao. Ny fanekenao iombona amin'Andriamanitra mba hiaina fanetretena eo amin'ny modely naseho an'i Jesosy. Jesosy Andriamanitra fanidina tongolombelona. Mahaiza midina. Amen. Mahaiza mamerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Faharoa, inona ny zavatra miova rehefa miombona amin'Andriamanitra ianao? Miova ny vavaka ataonao. Jaonina 15:7 aminaran'i Jesosy. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo zany. Le mahatery anao ao amin'ilay vavaka mivaly. Le lalina hitondran'Andriamanitra anao miombona tsara sy miraisa tsara amin'ny mba hisy tokona teny tsara tafatoetra ao anatinao dia afaka miroso amin'izay ianao ao anatin'ilay vavaka. Avereno, ilaina mivavaka hoe fa ao aoriana ny fiombonana hoe. Ianao zany tsy mivavaka amin'Andriamanitra lavitra anao, fa ianao mivavaka amin'Andriamanitra akaiky anao. Ao ianao tsy hoe mifampiresaka amin'Andriamanitra izy any an-danitra be any amin'ny seza fiandriany any izy. Tena kaikinao ao anatinao izy ka. Alleluia. Ataovy azo antoka fa miombona amin'Andriamanitra ianao vao mivavaka. Ataovy renao mihitsy fa miaraka aminy ianao ary tsy misaraka aminy ianao zay vao miresaka aminy ianao. Ary zay ny tena anisan'ny sosian'ny tompo e. Raha tonga eo ilay valim-bavaka ampoka be iny sao dia tsy manatrika sekoly intsony ianao. Oui. Pastera, angatao fa raha ampoka io hitanao eto foana. Ny tompo mamaly mahita ary sera iverina ianao na tsy iverina ka izy ny amaly na tsy amaly fa tsy za. Misy mihaino ve? Aza mamita tena apetrao amin'Andriamanitra ny toky. Tompo, raha omenao io za tsy hiala aminao. Dia rehefa omeny tokoa ilay izy dia mba mijoro tokoa amin'izay toe-panahy atao hoe fahatokiana, fidelité. Mba ho azon'Andriamanitra antoka fa afaka atotona eo aminao ny fahasoavana rehetra satria tsy ampisaraka anao aminy. Ny sosianao le ianao tsy mahazo, ny sosian'Andriamanitra ianao le misaraka aminy. Zay mahatonga anao mila manome toky avy eo amin'ny fiombonana fa miombona sy miaraka aminy zay ianao vao manao demande. Amin'izay fotoan'izay ny demandinao tsy manimba le communion.
tena akaikinao ny fangatahana ataonao hoe sy mivaly no azonao hoe tsy tokony hanimba ny fiarahanao amin'Andriamanitra hoe amen. Raha itsy anao mangataka zany Andriamanitra mangataka mandeha aizare zany mbola tsy mazava zany le sujet de prière aizare dia ataovy azo antoka fa any amin'izay angatahanao hitondrany anao hivavaka ianao any fa tsy hoe eto Madagasikara tena zany tena potrapotra dranomaso mihitsy miantso ny tompo tonga ny ampitan-dranomasina amin'izay manadino ny tompo ray mandeha isaky ny enimbolona vao mivavaka tsara ny tompo nandefa aty za aloha mahita voatra ny tsy tsara nandefa sainao hivavaka mba hiveriny ianao ao hoe vavaka mba voatahiry ary ianao dia any ianao miova ary fa misy maniketrona malao izy ihany le ao am-pon'Andriamanitra anie tiako azonao hoe hazo reglena anie zany mbola tsy miainga dia efa mivavaka tompo ny fiainam-bavaka rehefa lasany angatahako aminao mba tsy ho latsaka mba tsy ho raraka mba tsy ho very le fiarahantsika nanomboketo toizina naizanaiza toerana hitondranao ijoroako avolombelona fony ty nentiny Jesosy tany Corée du Sud zay tamin'ny 2018 akory ny hafaliana alleloia mitaingina avionka faly ve tsy mivavaka zay amin'izay arany oza misy gaga pastera ve tsy mivavaka eko tratrako faly hoe malatsy fa tena milaza aminao fa miverina avy any orobe mifanahako hoe Jesosy fa maninona le nomenao ndray tsy vitako zany ve ny fetena mba hivavaka excuse ny ambiny hoe ka le izy marary ny tongotra rehefa mandeha avion ko alefa sarety ary ve anao zany koa le izy mbola tsy azoko hoe azareo ve le fa nangataka Jesosy raha mbola ho averinao any averenao any moa zay zany le ambadika le izy tena hivavaka no manoko heritaona mihitsy le izy za tsy nafatry hiverina afaka heritaona ananantena kosa aloha anantena kosa hoe tompo fa ozy tena ny fiainam-bavaka kosa tsy avelaka ho raraka satria hoentinao amina dingana mba mahafinaritra 2019 nisokatra indray le izy hoe raikitra indray fa mandeha hony inona nataoko voalohany tompo ny fiainam-bavaka raha voalasa any aloha okaloha voninahitra ho an' Jesosy voatonga ny gadona tany South Korea teo izy le pasteur mpiara-miasa hoe tsy mampanina anareo misaraka chambre mety be mba afaka hivavaka mihina fa mbola voaverin'ny tompo andray zany tsika matombo mivavaka tsika tamin'izay ty zay enao koa hitanareo amin'izay ve le izy avy ao amin'ny fiombonana manana fiainam-bavaka mba amaly anao tena akaikinao tsy miady hevitra tsika ny amin'ilay valim-bavaka hoe farany amin'izany hoe vao mangataka ianao dia efa mivaly le izy hoe asotehaka mafy be ho an'Andriamanitra dia teneno izy fa ny amin'ny fiombonanao hoe mba tsy hampisaraka anao amin'Andriamanitra hoe le zavatra angatahanao alleloia zay mahatonga antsika tsy hoe hiazakazaka hivavaka fa miombona aloha vao mivavaka miaraka amin'Andriamanitra ianao vao miresaka aminy tsy misaraka aminy ianao vao miresaka aminy akaiky azy ianao vao miresaka aminy amen fahatelo araka le voalaza teo mitoetra ao anatinareo ny teniko lasa manana teny ianao zay mahatonga Kolosiana toko fahatelo andiny fahiny ambin'ny folo manambara aminaran'i Jesosy hoe aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy miraha amin'ny fahasoavana ao am-ponareo an'Andriamanitra Joba 32:18 Joba toko faharoa amby telopolo ny andiny ny fahavalo ambin'ny folo ny anaran'i Jesosy fa feno teny ny foko manery any fanahy
atao anatoko. Maninona hono le teny rehefa feno? Manery. Mahatonga anao tsy tery, tsy ampiteny. Le teny ny lasa tery. Mahatonga anao zany ohatrany tsy te hivavaka, tsy ampiteny momba ny vavaka ianao io. Ndana mamaky tenin'Andriamanitra mahakasika ny vavaka. Nangataka i Abrahama ho amin'ny vadiny, nahazo. Wow! Nangataka Isaka ho amin'ny vadiny, nahazo. Wow! Nangataka Jakoba ho amin'ny vadiny, nahazo. Wow! Za tsy hoe angataka ho amin'ny vadiko Andriamanitra fa le vady mihitsy aloha mbola angatahako. Zay zany ohatran'ny kahan'ny olona eto zany. Afaka omen'Andriamanitra zany. Averiko. Fa feno teny ny foko dia manery ihany fa natao anatoko. Toy isika Joba 36:11. Fa maninona ho avy amin'ny communion lasa feno teny ianao. Hitondra inona le fahafenon'ny teny anaran'i Jesosy? Raha miaino ka manaiky azy izy dia lany amin'ny fiadanana ny androny ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Isaia 1:7-20 aminaran'i Jesosy, raha manaiky sy mankatoa ianareo dia inana ny vokatsoa amin'ny tany. Ny tenin'Andriamanitra vakintsika io dia maneho ny vokatry ny fankatoavana. Ny teny ankatoavinao dia zay teny manery anao ka teny nameno anao. Mahatonga lizy zany ohatrany sarotra be mankatoa lizy satria zarara misy lizy koa anatinao. Fenoy an'le izy ao fa io teny io rehefa feno ao anatinao, anampy anao ankatoa an'le teny. Azontsika ve zany e? Ianao zany tsy miady mba hankatoa, fa feno teny momba an'le izy fotsiny ao anatinao dia mankatoa azy ny ao anatinao. Alleluia. Averiko. Feno teny ny foko manery ihany fa natao anatoko. Lasa mahazaka anao le teny rehefa feno ao anatinao. Lasa miezaka be anao ankatoa satria tsy feno an'le teny ao anatinao. Zay no mahatonga anao tokony hanokatra baiboly dia mamaky baiboly. Dia rehefa lobata bateria dia manokatra an'le misy taratasy. Dia raha delestazy mampiasa labzy. Raha tsisy labzy misy ny jiro e. Aza sy ny exquise. Azo atao rehefa tena manery anao io. Mahita hirika ianao amakiana tenin'Andriamanitra any amin'izay misy ianao. Any am-piasana ohatra, amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 misy paozy. Tsy manao jeu amin'ny ordinateur ianao, fa mamaky tenin'Andriamanitra. Andeha haka ny zanakao ianao, amin'ny efatra sasany izy mirava, amin'ny efatra efa tonga am-pianarana ianao, amin'ny efatra ka hatramin'ny efatra sasany tsy voatery ianao resapoana miaraka amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ianao. Afaka mamaky tenina, manampy ianao izy, afaka manampy tenin'Andriamanitra. Tonga any an-trano mahandro vary sy laoka, le vary sy laoka anie tsy andrasany, tsy haiko ny nareo aloha. Hoe andrasany ve? Ifa nisy vary voaka, ifa nisy voaka, atokona dia mametraka heure fotsiny ianao hoe fefakadiny io nandrahoana na tsy haiko izay fomba fandrahoana ireo vary amin'ny fotoana iny, afaka mamaky tenin'Andriamanitra ianao. Aloha matory tsy tonga dia mandeha renoka be mba asio fotoana mamaky tenin'Andriamanitra. Aloha miainga ao an-trano vao maraina mba asio pastera, nay aneo pastera amin'ny telo maraina dia efa gijagija be ny mifoaza amin'ny roa sasany. Tsy apoizinao ny anamoran'Andriamanitra n'le gidragidra be rehefa feno teny ianao. Mahatonga le gidragidra ane tsy mandaitra ny teninao anatin'le adiny roa tsy ampiteny. Teny ianao, rakizy mila mandro, tsisy mandro. Misolakanto tsisy misolo satria tsy mandaitra le izy. Fa vo ampiteny mamanso papa ohatrany mitsangana vita vava, vo amiteny fotsiny hoe efa avy nandro sy avy ny akanjo daholo ny ankizy. Tenelina kekinao, ianao ihany mampahela an'le izy hoe. Raha vao tsy ampiteny ianao hoe, dia sarotra be ny zavatra rehetra hoe. Fa raha vao ampiteny ianao hoe, dia misy zavatra moray ianao hoe. Satria lasa pakatoa ianao hoe. Ao anatin'le mamaky teny iny mba vaky le teny momba ny fisaorana ireny, fisaorana. Inona? Manina? Manina tsara hoe? Vao fo maraina misaoran'Andriamanitra, misaotra Andriamanitra. Misaotra betsaka anao. Fa vao miverina ny jiro dia tapaka indray. Alleluia. Mankasitraka raha eo aminaran'i Jesosy. Mety gaga ianao amin'izany.
Sotra ny amfisimpitany jaune Andriamanitra. Fa hoentina amin'ina tokoa moa ny randra tsy misy an'izy ireny. Hitanao ve le fonao mihitsy lasa tsy mahita irika ankasitrahana eny mahatonga le zavatra ambloke. Allo ary tsoriny ty resaka blocage be mihitsy le tsy mahay misaotra. Andriamanitra ty fotsiny ventsena androany. Hoy Andriamanitra hitanao rapiso anaovako azy. Le tsena mihitsy ny tsisy tsony. Mety ho gagana fa maninona anao an'izany tsy mahay makasitraka ianao. Mila mahay misaotra anie ianao io e. Mila mahay makasitraka an'Andriamanitra anie ianao io e. Zany le tokony ho ataonao le vao maraina be misaotra Andriamanitra izy firmena dato otrany reto zay alamina korotany misaotra Andriamanitra ny fisindry zareo a. Saotra ny antom-pisiny vera zay vidiky dia ny vakiny saotra Andriamanitra. Mba fantatrao fa rehefa lasa nambady dolo rehefa ianao indray manipinipy an'le vera eo sisa. Maninary ty tsisy manaritsony. Mba hisaory an'Andriamanitra moa le androany e. 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 Miombona amin'Andriamanitra aza miady amin'Andriamanitra amin'io androaninao io fa misy zavatra tsara fa mety tsy misokatra fotsiny sainao mba sokafo ny sainao amin'izay fahatsaran'Andriamanitra zay a ahaizanao misaotra azy eo amin'le misy ianao androany. Tsy mampanantenanao an'le rapitsara lavitra fa le androany ianao misy tsara azo iainganao fa velomy ataovy mipololotra avy any anatinao any ny fisaorana. Amen. Ny fisaoranao an'Andriamanitra dia mampety zavatra be mihitsy. Rehefa feno teniny ao anatinao na ny zavatra teneninao ary anova zavatra. Miresaka amin'ny ianao zany ohatra farany sitrana tokantrano aloha aminaran'i Jesosy tsy efa tsy to dia sitrana aminaran'i Jesosy. Entinao ambavaka eto Andriamanitra ny résultat ny ankizy rehefa mianatra tena 10/20 fa esorina ny 0 alohan'le hein. Fantatrao fa ny zavatra teneninao isa-maraina afaka anovan'izay. Rehefa avy miombona amin'Andriamanitra ianao. Rehefa vita le fiombonana iny avy mivavaka tsangana dia tsofirano. Fiainan'Andriamanitra ny ato mitokantranoko. Ireo zanak'ireo a mazoto mianatra. Ohatrana mazoto mamonjy sekoly. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Amen. Mahay ireo zaza ireo. Tsara ireo zaza ireo. Endry ireo zaza ireo ohatran'ny rainy. Sy ohatran'ny reniny. Tsofirano. Voaka mivavaka ianao, resao amin'izay ny zanakao. Mianatra tsara androany a. Dia anampy ianao ny tompo any fa ahay ianao androany. Avy amin'le niombona ianao na azo teny a dia mamafaza teny tsara. Gaga ianao tonga ny fin premier trimestre. Dada sy neny a. Voaloha mihoatra no maîtresse a. Azonao nga matiky tenena tena hoe oversize mihitsy zany ny résultat e. Possible zany a. Satria nanaiky ianao iombona amin'Andriamanitra. Mba tsy hamoaka teny ny vavanao afa-tsy ireo karazana sikalitao teny tahaka ny filaza an'Andriamanitra. Tena kaikinao a mahaiza milaza tenin'Andriamanitra hoe mitenena tenin'Andriamanitra hoe mizara tenin'Andriamanitra hoe amen na. Taontsika hitsangana hivavaka manoloana ny zavatra omen'Andriamanitra antsika androany a. Avy amin'ny fiombonana ireryany voalohany a toetra inona. Faharoa vavaka inona. Fahatelo teny inona. Eto anatrehan'i Jesosy mifonao mba izy fiovan-toetra. Izy farisi ambavaka ary izy fiovana ny teny eny ambavanao. Fantatrao ve? Teny resaka anova zavatra ny teny mantsy a. Ny teny lazainao amin'ny clientnao anova zavatra. Fa raha eo ianao ny diso teny mety tsy verina tsony ny clientnao iny. Hitanao zay ve eo ambavanao zany misy zavatra be dia be afaka anova sy afaka hiantoka ny rapitso. Ohatrany hoe sariako any amin'ilay varitra mba ho azonao an-tsaina hoe metraika amin'ny andavanandronao ane io zavatra io fa tandremina. Ny olona tsy mahay miresaka ane lasa sahirana e. Za tsy miteny hoe mianara miresaka. Mianara fotsiny mamerina an'izay tenenin'Andriamanitra sy ny fitenin'Andriamanitra.
tsanganotarinao dia sakafo ny tompony fonao dia hoe teo anatrehan'i Jesosy ny mombanao ray manontolo. Eo teo anatrehan'i Jesosy ny fahafahanao miombona aminy. Teo anatrehan'Andriamanitra ny fahafahan'ny toetranao miova eo amin'ilay ilan'Andriamanitra azy satria miombona aminy ianao. Mangatana amin'i Jesosy mba azo toerana sy ho tsara fototra ny fiainam-bavaka ao. Tsy mety ianao tsy mivavaka eo e. Mangatana amin'i Jesosy mba hisy vavaka miainga avy ao anatinao. Ianao mihitsy lasa tia vavaka, mazoto mivavaka, tsy kivo mivavaka. Mangatana amin'Andriamanitra avy amin'ny fahafahanao miombona mba ho feno teniny any anatinao, mba hahafahanao mankatoa an'ilay teny izay mameno anao sy hahafahanao mizara eo amin'ny manodidina anao ny teny izay mameno anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no isaorina isan-kasitrananao raha eo. Saotra ny amin'ny teninao andro maraina, saotra ny amin'ny fanatrehanao, saotra ny amin'ny dinga ampampaherezana. Saotra betsaka fa ny solution rehetra dia miainga avy ao amin'ny communion. Ary rehefa miombona aminao zay dia miova ny toetra, miova ny vavaka, miova ny fiteny. Dia misaotra betsaka satria ao ambadika izany fiovana izany dia fantatray fa sady miasa ianao ny misy surprise tsara miandry anay sy mitsena anay. Misaotra raha eo mankasitraka anao amin'ny fony amanontolo izay. Tsarovy izay rehetra tonga nanatrika amin'ny fotoana sy manaraka ny sekoly mba tena afaka iombona aminao ary tsisy asakana na ampisaraka azy aminao. Mivavaka ankiho izay ray aminaran'i Jesosy mba ho tanteraka ilay fiovan toetra. Tena ho resy lahatra tokoa ny any anatiny tsiraray avy fa mila miova izay. Ary ambadika izay fiovana izay ankiho dia ho tonga olony mivavaka, olony fifampiresahana aminao, afaka hivavaka ho an'ny hafa. Ary ho tonga olona manana teny tsara ho alokon'ny vava amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety anao fanatitra anatina fotoana foitsika. Rapitso ny sekoly hitahian'Andriamanitra ny tokantranonao, tongava mianatra, tongava amin'ny etaeta, tongava amin'ny fiandrandrana, tongava amin'ny fo vaovao be misokatra, tongava amina faniriana andray lesona sy ampiatra lesona. Fotoana antsika zoma tsy miova, etsy amin'ny trampokin'olona, fotoana ho an'ny tanora, ho anao zany resako zany satria fahatanorano mody indray toy ny amin'ny voromahery aza manantitra teny eo zany zao dia fotoana ny tanora tsy tonga antitra ianao zany. Raha mbola afaka manatrika tongava fa misy teny apetraka Andriamanitra eny ambava amin'ny mpanompony eo mety mba hahasoa anao, mba tsy tenenako hoe tena mahasoa anao. Dia ny sabotsy maraina fotoana ny fandraisana iraisantsika latabatra amin'ny tompo. Dia mino fa andre vaovao tsara avy any aminareo izahay ny amin'ny teny izay nyzaraina sy ny toriana androany maraina. Fa vao miova toetra io misy zavatra milamina any ambadika any. Vao manomboka mivavaka ianao mifanaraka amin'ilay fiombonanao amin'Andriamanitra dia ho hitanao fa ho azo tsapaitanana mivaingana ny valim-bavaka. Ary iova koa ny teninao, iova ny vavanao, iova ny lelanao, lasa matahotra ianao hiteny zavatra mandratra. Zany zao fiovana be. Mety naratra ianao fa sekoly mpanasitranana andro maraina raisy fanasitranana aminaran'i Jesosy aza priatina ny ankizy raha ohatra ka nijaly ianao tany amin'ny paseanao. Hoe teo amin'i Jesosy ilay izy mba hositraniny dia miangavo avao dia zareo fitiavana ny ao an-tranonao fa tsy fotony zareo ilay izy. Fa fotony izy ary tsy ny rainy na ny reniny nanota fa izany rehetra izany tranga mba hisehoany ny asan'Andriamanitra. Mitraka dia mitsangana fa afaka ny hositrana ny zavatra rehetra. Fenoy teny tsara ao an-trano, fenoy tsodrano, teny mpitiavana, teny pampaherezana sy teny mpisaorana. Indraindray tsy ampy fisaorana ny ao an-trano mahatonga ny ao an-trano lasa manenoneno hoe. Dia tsika mila mahay misaotra. Mety tena hoe zany mamelona misaora fa misy olona azo velomina. Hoe misaotra anareo maneko velomiko. Misy zavatra azo isaorana foana fa aza miavona. Alleluia. Hitantsika ny tompo. Taontsika hitsangana dia andray tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ho marina aminao ny tenin'i Jesosy hoe raha miray amiko ianareo izy ka mitoetra anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona sy irianareo fa ho azonareo izany. Tsofina rano sy tononona avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Iroso any amin'ny fahatanterahana ny toetranao. Ho azo tsapaitanana fa tsara toetra ianao aminaran'i Jesosy. Ary iova ny fiainam-bavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy. Iova ny fomba fiteninao sy ny karazana teny eny am-bavanao. Mandehana fa ny tompo hanotrona anao. Ny anaran'i Jesosy.
amen. Zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo amen ty amen. Teny Jesosy daholo.